mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. favinaraba antsika revako malala tratra ity alarobia fa 13 ny volana martsa ity. Ny mofinaina voalahatra ao antsika dia boky ny Ezekela mpaminany. Ezekela toko fa 9:10, Ezekela toko fa 9:10, andiny fa 7:20 ka hatramin'ny 7:20. Vakina mianaran'i Jesosy avako. Fa izao no lazain'ny Tompo Andriamanitra, araka ny nataonao ihany no ataoko aminao, izay namingavinga ny fianianana ka nivadika ny fanekena. Efa hotsarovako ny fanekena nataoko taminao tamin'ny andro ny fahatanoranao ka hanorona fanekena mandrakizay aminao. Dia hotsarovanao ny lalanao ka homenatra ianao rehefa mandray ireo raha vavinao, dia ny zokinao sy ny zandrinao ka homeko ho zanako vavy ireo, na dia tsy mba isa nanaovako fanekena taminao aza. Izaho hanorona ny fanekeko aminao dia ho fantatrao fa izaho ny Tompo, mba ahatsiarovanao sy angaizanao ary tsy hiropava intsony ianao no mihenatrao raha mamela ny helikao ao ny amin'ny nataonao rehetra ao ho ny Tompo Andriamanitra. Ray masino manamasinana fahamarinana teninao ny fahamarinana. Amen. Fanantotanterana ny maha firenena vita fanekena amin'Andriamanitra, ny firenen'i Israely no asehon'i Ezekela mpaminany eto. Mahazava-dehibe ilay fanekena ny fanaovan'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely. Andriamanitra izay mampatsiaro ny maha olon'ny fanekena zanak'Israely, hoe olona nanaovan'Andriamanitra fanekena ho an'ny tenany. Tsy dia mora loatra akory amin'ny lafiny anankiray ny hoe ny fanekena ny fanaovan'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely ao amin'ny fanekena taloha, satria fanekena nitakiana fahamasinana, fanekena nitakiana fankatoavana, fanekena nitakiana fiainana mihitsy ara tamin'ny zanak'Israely. Isany amintsika hoe zava-dehibe ny hoe antson'Andriamanitra ry havako. Zava-dehibe ny intsony hoe antson'Andriamanitra, tahaka ny intson'Andriamanitra ny zanak'Israely. Ny hoe antson'Andriamanitra dia antso izay miatefa amin'ny olona na amin'ny fiangonana na amin'ny firenena anankiray mba ho fiasana eo am-pelantanan'Andriamanitra, mba ho fiasana eo am-pelantanan'Andriamanitra. Betsaka ny olona no tsy mahatakatra ny hoe nampino, tsy mahatakatra hoe zava-dehibe nge zany hoe fiasana eo am-pelantanan'Andriamanitra. Matetika moa ny Tompo ao amin'ny soratra masina dia manazava hoe isika nge dia fiasan'Andriamanitra, fiasana ihany sika, ndraindray moa dia hoariny amin'ny filantany, hoariny amin'ny zavatra vita amin'ny tanimanga, fiasana ihany isika, fiasana eo am-pelantanan'Andriamanitra. Ary ny zanak'Israely dia nanaiky nantsoina ho fiasana ary nanaiky izany ho fiasana eo am-pelantanan'Andriamanitra izany. Eto Andriamanitra dia mampatsiaro zany fanekena na fifanekena ny fanaovan'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely amin'ny mahafiasana zany. Jerosalema moa resahana eto, fa azo sy ny Joda azo resahana amin'ny ankapobeny hoe ny fireneny Israely ihany ity hanaovan'Andriamanitra fanekena sy fiasana ity, fanekena ny fiasana ity zany driavako. Raha ohatra ka jerena ary andeha ataontsika hoe mazava ny tenin'Andriamanitra io manao hoe arak'izay nataonao ihany no ataoko aminao, izay namingavinga ny fianianana ka nivadika ny fanekena, nefa hotsarovako ny fanekena nataoko taminao tamin'ny andro ny fahatanoranao ka hanorona fanekena mandrakizay aminao. Hanao fanekena vaovao amin'ny zanak'Israely Andriamanitra ary fanekena aritra mandrakizay. Resahantsika teo ry afaka ny teny hoe fiasana ao am-pelantanan'Andriamanitra isika. Inona moa ry havako malala ny lalana ny diavina ny zanak'Israely tamin'izany hoe fiasan'Andriamanitra zany izy, satria nanao fanekena tamin'ny Andriamanitra, fa ho fiasan'Andriamanitra izy. Avy aminy no ivoahan'ny ny famonjena, avy aminy no ivoahan'ny fitahiana ho an'izao tontolo izao. Nanao zany fanekena zany Andriamanitra, dia fiasana ao am-pelantanan'Andriamanitra zany zanak'Israely.
dia reto zavatra reto no tsy tokony adonoana ho anao na ho a na ho atsika izay fiasan'andriamanitra. Itsika kristianina itsika mpiny de fiasanao am-pelantanan'andriamanitra. No zany de tsy tokony ho adononao reto zavatra vitsivitsy zay niaina ny zanak'Israely ary averina izay kelam-paminany rehetra. Voalohany indrindra de zao fahasoavana ny mahafiasan'andriamanitra. Fahasoavana ny mahafiasan'andriamanitra. Isika kristianina de fiasan'andriamanitra, ny zanak'Israely de fiasan'andriamanitra, no zany dia fahasoavana ny fiasana. Fitaovam-piasana ampelantan'andriamanitra de fahasoavana. Raha toa ka tsorina de amin'ny fomba fijery ny Saint Augustin fotsiny na mafisy Martin Luther manao hoe karazany roa any ny olona ozy de na fiasan'andriamanitra na fiasan'izao tontolo zao, mba tsy ilazana hoe fiasan'ny devoly sanatrin' zany. Fa na ny olona anankiray fiasan'andriamanitra na fiasan'izao tontolo zao. Ndika zany dia tsy tena mipetraka loatra, marina teny Martin Luther, tsy tena mipetraka loatra le atao hoe libre arbitre. Io no natonga ny Martin Luther ny adevitra tam'ilay théologiana malaza anankiray antsoina hoe Erasme d'Amsterdam. Erasme d'Amsterdam de nilaza manana hoe tsia, ny olona de manana libre arbitre, zany hoe ny olona de tena manana safidy mazava ny hoe na nompo an'Andriamanitra, na nompo ny tenany, na nompo zavatra hafa. Dika zany dia amin'ny Erasme d'Amsterdam izay nahatonga ny Luther sy Erasme tsy mifankahazo intsony, fa tany ambony de mifankahazo tsara Martin Luther sy Erasme satria samy nateraky ny antsoina hoe humanisme, samy nivohy ny antsoina hoe humanisme tany am-piandohana. Fa ateoriana dia Luther tsy resy lahara amin'ny teolojia ny Erasme manao hoe ny olona inge mahana fahafahana isafidy akalalahany, de Martin Luther nanazava manao hoe tsy marina zany, tsy mahana fahafahana isafidy mazava zany ny olona, tsy tena manana libre arbitre ny olona, self arbitre no nanan'ny olona hozy, tsy tena manana zany hoe fahafahana isafidy akalalahany zany ny olona. Fa satria ny olona ao anatin'ny olona ny fahotana de mpanompo ny fahotana foana ny olona. Hoy Martin Luther, ary no mafisy ny Calvin io manao hoe na inona na aiza de zao tsy afaka mihitsy ny mahampanotana raha tsy eo am' Jesosy. Hoy Calvin, tsisy olombelona tsara zany hoy Calvin, fa tsy maintsy manamarika ny toetrany olona foana ny mahampanota azy, na manao asa soa tahaky n'inona ary izy, na miezaka manao ny tsara mandrakariva izy de zao rehefa tsy ao am' Jesosy de zao iteny mandrakariva ny ditana ny mahampanota azy, ary miariary mandrakariva ny mahampanota mila famonjena ny olombelona hoy Calvin. No zany tsy misy olombelona izay tsy mitondra ditana ny mahampanota azy. Dia no zany de zao tsy mitombona zany no hoe manao anelanelany, tsy mitombona zany ny anelanelany ny tontolo anankiroa roa hoe Luther moa sy Saint Augustin moa de manazava ny antsoina hoe laïcité, le tanàna anankiroa zany hoe na tanàna ny tsara na tanàna ny mahafinaritra sy ny tanàna ny fahotana, raha zay no azo anatsoratsika azy. No zany de tsy mitombona mihitsy ny hoe anelanelany hoe azange eny za sady tsy any aty tsy any aro, tsy misy an'izany ho Martin Luther. Fa zao na ianao mpanompon'Andriamanitra ka fiasanao am-pelantanan'Andriamanitra, na ianao tsy fiasanao am-pelantanan'Andriamanitra fa fiasan'ny nofo, fiasan'ny tenanao, fiasan'ny tsy fahamarinana akory azy. No zany dia tsika manao hoe nahoana de kristianina ianao dia safidy zany nataon'Andriamanitra ho fiasanao am-pelantanan'Andriamanitra isika zany de fiasana no zany de zao fahasoavana izany mahafiasanao am-pelantanan'Andriamanitra atsika izany. Ny mahafiasanao am-pelantanan'Andriamanitra tsy miankina amin'ny lafiny hoe moralina loatra hoe zange ohatran'ny tsy de mendrimendrika loatra ka de tsy mendrika fiasana, zange masina be ka de mendrika ho fiasana, zange ka nahavita zavatra tsara be de mendrika ho fiasana, zange nahay fianarana ambony be ka de mendrika ho fiasana, na zange tsy de tena nahay fianarana loatra, zange zao nitoetrako ka tsy de mendrika ho fiasana. Tsy miankina am'zany mihitsy ny mahafiasana na tsy mahafiasana anao, fa miankina amin'ny fifidianan'Andriamanitra tsotra fotsiny zao. Arakarak'izay ilan'Andriamanitra azy, ataovy hoe mandeha mitsipona kitay ianao, dia rehefa mitsipona kitay ianao dia andrehitra hafa de zao enao no mahafantatra hoe ty kitay ty ataoko an'izao, ty kitay ty ataoko an'izao. Tsy lay kitay no miteny hoe za fidio, de ohatr'izay koa Andriamanitra amin'ny amaritany Paoly azy manao hoe Andriamanitra ihany ny mahafantatra ny antony ny fidianana anao, fa zao io antony fidianan'Andriamanitra anao io dia antony mazava, antony fahasoavana.
no zany dia tokony ho tsapan'izay rehetra mahatsiaro ompino fa fahasoavana ny mahafiasana operan-tanan'andriamanitra de tsy tokony misy fiasana zany menimeny hoe maninona moa ny raisinao na maninona ny zao fa fahasoavana ny mahafiasana operan-tanan'andriamanitra. Kristianina fiasana operan-tanan'andriamanitra am'izao andro eny antsika izao makalaza ny mahatsiaro manokana ny karena isika de ny tsy tokony ho adinotsika ny mahafiasan'andriamanitra eo amperan-tanantsika. Fa ny faharoavako malala rehefa resy lahatra ianao rehefa azonao sary an-tsaina no hoe za zany tompo an de fiasana ary fiasana izay fahasoavana zany fahasoavana zany fifaliany zany fa ny faharoa de zao ny fiasan'andriamanitra koa tsy hoe fiasam-pahasoavana ihany fa ny fiasan'andriamanitra dia tezain'andriamanitra amboarin'andriamanitra. Eto ny zanak'Israely de bedesin'andriamanitra mivadika amin'ny fanekena miala amin'ny fanarahana mafy ny mahafiasana rehefa koa malala marina fa fahasoavana ny mahafiasana hoe tahin'andriamanitra karakarain'andriamanitra manome toky andriamanitra fa hanamarina atsika ao am' Jesosy Kristy tompo manome toky andriamanitra fa hitahy atsika hanamasana atsika amin'ny alalan'ny fanahiny fa izao misy koa ny lalana faharoa ny fiasana de zao lay fanefen'andriamanitra ary ny zanak'Israely de tena ny tefen'andriamanitra tamin'ny lafin-javatra tena mahamaisy mangotraka mihitsy ny ditany anefitra ny dita ny fahababona tany Babilôna ny zavatraritra maro isan-karazany de nanefen'andriamanitra ny zanak'Israely mba hahatonga azo fitahiana ho an'ny firenena rehetra. Ny fiasana de fiasan'ny fahasoavana ka mba hahatonga ny fiasana ho fitahiana ho an'ny manodidina azy de izao tonga fitahiana ho an'ny manodidina anao ianao rehefa ohatra ka mandalo zay fanefen'andriamanitra izay. Le fanefen'andriamanitra indray marary tahaka nanefen'andriamanitra ny Joba marary indraindray ny fanefen'andriamanitra satria fiasana tahaka ny ataovy hoe tahaka ny angady ho ampiasaina tsy maintsy tefena ao anaty memy ao anaty afo tahaka ny fiasana tahaka ny hazo zay atao fiasana tahaka ny tanimanga zay atao fiasana izao tena tsy maintsy mandalo zavatra mafy aza izay manefy anao mba hahatonga anao ho fitahiana ho an'ny hafa. Rehefa mahafinaritra ny fiasana tahaka atsika zany fa na inona de zao misy ko ny fanefena ny fiasana ary mangiry firy ny fanefena ny fiasana indraindray zay vao mahamokatra izy. Tadidra ko malala fa any amin'ny tany mafy no ilana ny angady maranitra. Ny angady maranitra tsy ilaina any amin'ny tany tsy ilaina amin'ny tany malemy fa ny angady maranitra de any amin'ny tany mafy ny ilana azy. Ary Andriamanitra rehefa mifidy anao de mifidy anao ho fiasana maranitra dia mba hahatonga anao avokatra mba hahatonga anao avita be de izao tsy maintsy tefena mafy anao mba ho angady maranitra mba ho fitaovam-piasana tena izy. No zany de izao ny olona ratsy tefy na ny fitaovana ratsy tefy tsy mahavita na inona na inona. Fantatry ny mpanefy antsy zany na famakina rehefa ratsy tefy izy dia tsy moradombo tahaka zay moa hoe ofana trampotsika amin'ny teny frantsay de ilaina ny ofana izay fifangaron'ny mafana sy ny mangatsika mafy zay ofana zay fifana ao anaty mamay mafana tsara iny mena tsara iny lay angady na lay famaky de atsoboka tapoko anaty rano mangatsika na atsoboka anaty mena karakaraka lay ataotsika hoe lay ofana atao fa amin'ny ankapobeny moa mangatsika ny ampiasaina izay le hoe ofana zay le fanefena raha tsy miaritra raha tsy misy zavatra hanefen'andriamanitra tsy azo ampiasaina. Ary zay zanak'Israely navelan'andriamanitra nandalo hevitra ahafantatra ny tsy fisina navelan'andriamanitra handalo hevitra ahafantatra ny hoe fahasoavana na ny sakafo ary. Ahoana moa nahafantarana zanak'Israely hoe fahasoavana ny sakafo hoanina raha tsy nandalo ny hevitra izy raha tsy nandalo an'izany hoe 7 taona ny hinana ny mana. Ahoana no ahafantarana zanak'Israely fa sarobidy ny fitafiana raha tsy 7 taona tsy tapaka ny kapany. Ahoana no ahafantarana zanak'Israely fa sarobidy ny namana raha tsy namakivaky ny hevitra niaraka izy. Fa ny olona tsy nandalo an'izany de zao tsy mahafantatry ny dikany sakafo hoanina akory tsy mahafantatry ny dikany antsoina hoe fiafiana akory ary rehefa tsy mahafantatry ny dikany antsoina hoe manitra ny olona de tsy mameheviny ny dikany hoe ny arena. Rehefa tsy mahafantatra ny dikany fahoriana ny olona de tsy mahafantatra tsy resy lahatra ny amin'ny hoe miadana izy. Fa rehefa avy nandalo fahoriana ny olona de fantany tsara hoe aya miadana zao. Fa misy olona miadana
fa tsy fantana akory hoe miadana izy, everiny hoe tsy miadana izy. Misy olona omen'Andriamanitra fifaliana fa tsy fantany amin'ny faly izy satria tsy hitany ilay fahoriana, ilay fangirifiriana, ilay zavatra zany nanefen'Andriamanitra ny fiasana. Io amin'ny firenena de tratsika an'izany a. Ataontsika hoe ireo zoky ray aman-dreny niaina tamin'ny ady lehibe faharoa, ireo zoky ray aman-dreny niaina tamin'ny fajanahantany, de ahafantatra hoe sambatra angenareo hoe sambatrinareo zao be de be anananareo marina falafo saingy zao betsaka ny zavatra azonareo vidiana, betsaka ny zavatra azonareo raisina, marina fa maloto ny toerana mahatrava zao afaka ianao afaka mifaly fa tsy zany angereo ray aman-dreny tany aloha, tsy zany angereo le zoky ray aman-dreny tany aloha, tsy niaina an'izany hany ka tsy haitsika ny manisy vidiny ny zavatra mitosaka eo amintsika, tsy haitsika ny mifaly amin'ny zavatra iainantsika kehitriny satria tsy nandalo ny fahoriana ny liavin'ireo rozoky ray aman-dreny isika. Zany refako malala ho tsika manao hoe ny fiasana eo am-pelatanan'Andriamanitra, ny fitaova ampiasana eo am-pelatanan'Andriamanitra tahaka ny kristiana ianao ziza na ny fiangonana de zao tokony atsiaro hoe tefen'Andriamanitra, amboarin'Andriamanitra de anaiky izay fanefena izay mahamafy anao iny, mampiorona anao iny. Rehefa ekenao zay fanefena izay, rehefa inonao zay hoe tefen'Andriamanitra am'ty lalany ty de zao manjary tonga fitaovana maranitra sy angady maranitra mitondra fahasoavana ho an'ny hafa. Fahafatelo refako malala hitatsika ny taranjanak'Israely zany am'ty hoe miresaka fanekena ity fa izao ny fitaovana mahafitaovana ihany koa amin'ny lafiny fahatelo ho tsika tany ambolohany teo hoe fahasoavana zany ho tsika hoe tsy maintsy tefeny zany fa ny fitaovana fahatelo koa de zao olona mpitondra fifaliana ho an'ny hafa, olona mpitondra fifaliana ho an'ny hafa. Ny fiasana dia ny angady raha miresakitsika angady mondratsika ohatra finy mahazatra, ny angady dia natao mandrakariva tsy ho an'ny tenany fa natao ho an'ny hafa. Ny famaky tsy natao ho an'ny tenany fa ho an'ny hafa, ny penina tsy natao ho an'ny tenany fa ho an'ny hafa, ny seza tsy natao ho an'ny tenany fa ho an'ny hafa. Noho zany raha tokony ho tsapan'izay rehetra fiasana ao am-pelatanan'Andriamanitra fa ny antom-pisiny de zao ho an'ny hafa. Lay fiasana Andriamanitra no mikarakara azy, tahaka ny hoe enao manamboatra seza de le mpanamboatra an'le seza no manamboatra manao zay atsara tarehan'ilay seza, manisy verni azy, manadio azy, iny le mpanamboatra no mikarakara an'ilay seza, tsy ilay seza no mikarakara azy, tsy ny olona mikarakara azy fa Andriamanitra no mikarakara atsika refako malala. Raha itsika mpanamboatra an'ilay tsika Andriamanitra miteny hoe mpanefy eo de Andriamanitra lay mpanamefy an'lay tanimanga de zao tsy ny tanimanga no miteny ataovy an'izao a fa Andriamanitra no manefy sy mikarakara azy. No zany de zao ho an'ilay fiasana tahaka atsika zany de Andriamanitra no mikarakara atsika, tsy itsika no mikarakara tena fa Andriamanitra no mikarakara atsika. Ary io foana io mandrakariva no averin'i Jesosy, io no averin'ny Paoly manao hoe nareo fiasana ao am-pelatanan'Andriamanitra aza manahy mihitsy anareo, mifalia anareo, miravoravo ianareo satria fiasana ao am-pelatanan'Andriamanitra tahaka ny zanak'Israely tondrana inona tsy lalana sy nitondran'Andriamanitra azy, izao Andriamanitra ny antoka azy. Fa izao kosa ny antom-pisiny de izao ho an'ny hafa, zay ny mahafiasana azy ho an'ny hafa. Ary mampatsiaro n'lay vavaka fanao nataony François d'Assise. François d'Assise zay nanorona ny ataontsika hoe ny fikambanana fransiskana dia zanak'olona mpanankarena be François d'Assise fa tam'ampotoanany moyen âge dia izy nanorona ndray antsoina hoe moine mpangataka, nanorona an'izay zany François d'Assise hoe nianatra ny hoe andeha hianatra ny mangataka, tsy hoe ny mangataka fa ny hoe hifantrana hianatra ny hoe mahantra satria zanak'olona mpanankarena izy, olona nankarena izy fa ny fidiny hoe mahantra izy, ny fidiny fiainana religiozy zany. De izy nanao zavavako zao hoe za Andriamanitra mba ataovy fiasana eo am-pelatananao, ataovy fiasana ary ataovy fiasan'ny fandriampahalemana sy ny fiadanana. De zao Andriamanitra mivavaka aminao, raha ao anatin'ny toerana misy ady a de mba ataovy mitondra fifangadiavana, raha ao anatin'ny toerana misy ranomaso de ataovy mitondra fifaliana, ao anatin'ny toerana misy fady sy mpanantenana de ataovy mitondra fanantenana, ao anatin'ny toerana misy hakiviana de ataovy mitondra fitaovana fiasana papitraka.
ao anatin'ny toerana misy haizina de ataovy mitondra fahazavana, ao anatin'ny toerana misy hatsika de ataovy mitondra hafanana, ao anatin'ny toerana feno fakalana de ataovy mitondra fitiavana sy ny sisa rehetra zay lay votoatin'lay vavaka ry avako malala. Ny fiasana zany de zao, ny zanak'Israely de fiasam-pahasoavana. Ndraindray adininy zanak'Israely izy hoe fiasana natao an'ny afo io de kapon'Andriamanitra izy. Kapon'Andriamanitra izy rehefa mieritreritra hoe fiasana ho an'ny tenany, raha vao tia tena hoe ho an'ny tenany ihany de kapon'Andriamanitra. Ianao nke fiasana, ianao nke tsy ho an'ny tenanao, za miantoka ny tenana, za miantoka anao, zay ilainao za manome azy, zay mahasambatra anao za manome azy, ary ataoko mihoatra noho ny firenena rehetra ianao, satria ianao zanako, satria ianao mpanomboko, tsy ataoko rambony ianao fa ataoko lohany. Raha ataoko rambony ianao de tsy mety ho fiasana, tsisy ino anao, fa rehefa ataoko lohany ianao de manaiky anao ny olona. Tsy ataoko mahantra ianao fa manjary tsy tonga fiasana, fa ataoko anana miampy ianao satria ataoko fiasana. Fa izao mandehany ianao mitory, mandehany ianao miaina lay fiainana mahafiasana. Rehavako malala, manao fanekena vaovao zany Andriamanitra amitsika eto, anao fanekena vaovao, anao fanekena vaovao amitsika indray Andriamanitra manao hoe ataoko fiasana eo ampelantanako ianao. Ianao isika de ataon'Andriamanitra fiasana vaovao, fiasana vaovao zay ao am Jesosy Kristy tompo, fiasana hitondra fifaliana sy fiadanana, hitondra zava-baovao ho an'ny manodidina. Ka rehefa mahita tsika ny olona de mahita anao kristianina de zao olona faly no hitany, olona courage no hitany, olona mahery no hitany, tsy olona kivy, tsy olona resy, tsy olona mpiankina fa olona iankinana, tsy olona mpitondra olana fa olona vahaolana, tsy olona resy lava fa olona mpandresy. Izany toetra zany de tsy hoe safidy fotsiny ihany fa tena toetsaina mihitsy, tena état d'esprit hoe za de fiasano ampelantanan'Andriamanitra, manan'Andriamanitra mpiantoka azany fanekeny zany. Ny tian'Andriamanitra ao an-tsainao hoe enao nke fiasano ampelantanan'Andriamanitra, zay le fanekena vaovao tian'Andriamanitra ienanao. Alao ela ry avako malala am'izao karemo zao, matoky fa fiasano ampelantanan'Andriamanitra ianao, miay ianao izy, mitaiza anao izy, ary hanefy anao ho fitaovana mahasoa ho an'ny manodidina anao. Ivavaksika ry avako, tompo am'zoranao zay ny amin'ny solatrao masina zay manantitrantitra ny fanekena ny fanaovanao taminay, fanekena vaovao ny amin'ny maha fiasananay, amin'ny maha olona nantsoinao anay ho an'ny tenanao ka nataonao fiasana hitondra fiadanana sy fifaliana manodidina anay. Mivavak'izay Jesosy, ampaherezo mba ho angady maranitra eo amin'ny sahanao, mba ho fitaovam-piasana mitondra fifaliana sy fiadanana am'izay rehetra ny rahanao sy hijoroanay vavolombelona. Mamindrafo aminay tompo raha mitavozavoza izay, mamindrafo aminay raha somary tsy mahatanteraka ny sitraponao azy zay indraindray. Ny tenanay no hitanay, ny hafa tsy hitanay, ary ny hafa hitanay aza indraindray ataonay tohatra fiakarana. Mamelànay tompo, mamindrafo aminay de amboary raha itefeo mba ho fiasana mahatoky hatrany. Ataovy faly zay tompo fa sarobidy ny fifidiananao anay ho fiasana fahasoavana zany. De mivavaka ho an'ny tokantrano kristiana zay, fiasana eo ampelantananao anivon'ny fiarahamonina, fiasana mitaiza olona, manabe olona, mitaiza mpino tonga mpitory ny filazantsara, de ampaherezo ny tokantrano tsirairay, ampaherezo ny fianakaviana tsirairay, ampaherezo ny isam-batan'olona haritra amin'ny fanomponana. De mametraka feno ny fiainana eo ampelantananao zay Jesosy, de rizo mba fahasoavana amin'ny fiainana. Amen.